fa tsy ny velambelany Jesosy tsy ny fitafiana no triatriarinay fa ny any anatinay ray manontolo Tompo dia ny fiverenana feno sy tanteraka aminao amin'ny fonay rehetra, amin'ny fifadikanina sy fitomaniana ary amin'ny fitarainana. Ny fonay Jesosy no asainao triatriarinay. Jesosy malalo, aidino ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy. Ampahatsiaro anay ireo fahotana izay mbola tsy nibebahanay Jesosy ampidio ny sainay ho tahaka ny an'ilay zanaka adala. Iverinao aminao fa hiala amin'ny fihinan-kisoa Jesosy ireo fahazaran-dratsy izay tsy mbola nialanay, ireo fahotana izay mbola tsy nibebahanay, ary dia handray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka izahay anio, dia ny mbola anio hiala amin'ireo fahotana sy ireo fahazaran-dratsy rehetra ireo, ka hanao todika ivoa ary hiverina amin'ny fonay rehetra Tompo, ka hanotena ho anao feno sy tanteraka Jesosy Kristy. Ry Jesosy malalo, ndreto izay ankehitriny mitady ny tavanao momba ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra izay raisinay eo amin'ny fiainanay, dia ny fiomanana ho amin'ny fiavianao amin'ny kery sy voninahitra Tompo, fa tsy misy ajoro eo anoloanao Jesosy, ary tsy misy hafanay amin'izany afa-tsy ny fibebahana amin'ny marina Tompo. Meteza ianao ray malala, andinika amin'ny fonay anio mba hahitanay izay rehetra mampalahelo ny fanahinao masina, mba hahitanay izay rehetra mampisaraka anay aminao Jesosy. Mifona aminao izahay Tompo, fa voafatotra izao tontolo izao ny fiainanay amin'ny alalan'ny foratsy, amin'ny alalan'ny saina izay tsy mifantoka aminao, fa mirotoroto, mitotototo Jesosy ary manadino anao amin'izao fotoan-tsarotra izao. Amin'ny alalan'ny fanahy izay tsy mivonona feno sy tanteraka, fa matimaty tokoa araka ny teninao, ary dia alohan'ny fahavanao Jesosy amin'ny fotoana tsy ampoizina. Mangataka aminao izay Jesosy malala, ilay fanahinao masina, arotsaka ao aty anatinay, hiasa mahery aminay, mba hanokafanay ny masom-panahinay Tompo, ka tsy ho variana amin'izao fiainan'izao sy ny filany, fa hibanjina anao Jesosy Kristy Tompo, ilay Tompo finoanay sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Ray malalo, ianao tokoa efa nanomana sy nanolotra ho anay ny tsara indrindra dia ilay fiainana mandrakizay. Ary efa natomboka ao izany tamin'ny nanorenanao izao tontolo izao, ka naharianao ny sahedena, toerana feno fifaliana sy fahasambarana ary fiadanana. Nefa nolavinay izany Jesosy, fa naleonay ny aino ilay mpandainga, ilay rain'lainga izay fahavalo mitarika anay Tompo ho any amin'ny fahaverezana dia ny fisarahana aminao. Ampianaro ary izay Jesosy hiverina marina aminao, dia atsiaro fa tsy misy fahasambarana, tsy misy fifaliana, tsy misy fiadanana mihoatra anao izay ao aminao, dia ny fifamatoram-piainana aminao Jesosy. Tary io lalana izay Tompo handray ny fanahinao masina mandrakariva, ampibebaka anay Jesosy ny fibebahana marina, ka anaisotra izay rehetra manakana anay tsy hiditra amin'ny fanjakanao. Tompo, sasao amin'ny rano sosy sarobidy izahay, ary aoka tsy hanaonao foana intsony manomboka anio Jesosy malalo, fa handeha araka ny sitraponao, handeha araka ny lalanao. Eny Tompo, iaino ny bitsiky ny fanahinao masina izay miteny aminay mandrakariva hoe ity no lalana ka andehana, ka atsiaro fa izao no fotoana, ankehitriny ny andro, ny ora sy ny segondra izay tsy maintsy hiverenanay, hiomananay, satria izay vonona amin'izao fotoana izay ihany Jesosy no afaka hiditra amin'ny fanjakanao. Ianao mahalala Tompo fa samy te hiditra amin'ny fanjakanao izahay, samy te tsy ho isan'izay ho lavina izahay, ko tafio ny herin'ny fanahinao masina ary izahay Jesosy malala, mba hiaino ny baikonao, andeha araky ny lalanao, eny anao zava-dehibe indrindra ny sitraponao, anio raha mbola atao hoe anio ampitso ary ho mandrakizay.
misaotra tompo malala, dia anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ho anay kosa ny fo mahay mibebaka marina, fotorotoro, fanahy mangorakoraka, miverina tanteraka ao aminao Jesosy, miaraka ny fiangonana. Rirainay be famindram-po, mitalao aminao zahay, nelokay. Diovy izay ho afa-pahotany, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ry havana malala, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po. Koa raha nibebaka tamin'ny fonao marina tokoa ianao, dia raiso amin'ny finoana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka atolony anao ankehitriny mitsangana ny fiangonana. Hoy ny Tompo, izao ny olona hotsinjoviko, dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovotra no ny teniko. Satria ninoanatra ianao, ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra. Satria nanetry tena teo anatrehako ianao, ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako, dia izaho efa niaino ho Jehova. Izaho dia izaho no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Kristy izay tsy nahalala ota, dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Koa matoky anaka, voavela ny elokao.
voninahitra ho any amin'ny afo indrindra ho an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana. Hoy ny Tompo, izay mandre ny teniko, ka mino izay nanirakahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohina. Raha hiakatra ety anoloana ireo tompon'anjara hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina, dia ataontsika ny hira efa voalahatra. Sampana
ry Andriamanitra rainay tsara indrindro ray zanaka fanamasina misaotranao zay fa tonga ny fotoana amakina ny teninao teny izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalànay ary ainao an'izay mahazo azy sy fanasitrana ny nofo ko raha hamaky an'izany teninao zany zay tompo dia fanamasinao no hiasa aminay tsirairay avy mba hatsopiainy fotsiny zay tompo fa ho mpankatoa ary tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy mahatateraka ny hira ka nampinavinao azy zay feo rehetra tompo tsy avy aminao ka maneringelina tsy andraisanay zany feonao zany dia hampangino dia mitenenanao tompo araka ny fombanao ny anaranao Jesosy ilay teny tonga nofo sy nonona atao anatinay nanaovanay zany vavaka zany amen. Dia vatombotsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny boky ny Amosa. Amosa 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary toezana amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Amosa 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mianoa izay teny izao: ianareo vatotr'ombivavy ny Basana izay eny an-tendrombohitra Samaria, dia ianareo izay mampahory ny mahantra sy manorotoro ny malahelo, ary manao mivadinareo hoe mitondrao sy trotsika. Jehovah Tompo efa nianina tamin'ny famasinany hoe: indro ho avy aminareo ny andro, hitarihany anareo amin'ny farango sy izay sisa aminareo amin'ny fintana. Ary avy eo amin'ny banga no ivoahanareo, samy amin'izay tsy niavy, ary horohana ho any Armona ianareo, ho Jehova. Koa izao no ataoko aminao ry Isiraely, satria anao izany aminao aho, dia Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao ry Isiraely eo. Fa indro ilay mamorona ny tendrombohitra sy manao ny rivotra, ary mampafantatra ny olombelona izay heviny, dia ilay mahatonga ny maraina ho aizina, ary mandiha ny fitoerana avo amin'ny tany. Jehova, Andriamanitra ny maro no anarany. Amen. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny teny ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Hébreux 7, vakiana manomboka amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17. Hébreux 7, vakiana manomboka amin'ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17. Dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany, mba azahoan'izay voantso ny teny fikasana dia nilova mandrakizay. Fa raha misy didi-pananana dia teny foana izany, raha tsy efa maty ilay nanao azy. Fa maty ny didi-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy misy raha. Fa rehefa voalazan'ny Mosesy tamin'ny voahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna, dia nalainy ny ranjan'akomby sy ny ranonosy lamba amin'ny rano sy ny volon'ondry, jaka sy ny esopa, ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy: ity no rano fanekena izay nandidy an'Andriamanitra nareo. Ary ny tabernakely sy ny fanakahana rehetra enti manao fanompo-pivavahana dia nofafazany raha toy izany koa. Ary saika ny diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ny nanodidonany zavatra any an-danitra, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara no ireny. Kristy tsy mba niditra tao amin'izany fitoerana masina tao-tana izay natandidony tena fitoerana masina,
fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rany zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray nandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny fanaterana ny tenany. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondrony, tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famondrena. Jesus ireri Iaramaky ny filazantsara isika, izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko fa 5 ka ny andininy fa 1:30 hatramin'ny fa 4:7. Matthieu toko fa 5 manomboko amin'ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 4:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany. Dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo ankavanany izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay nitahiny raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia niampiantranoinareo, tsy nanan-kitafy aho dia nitafianareo, narary aho dia nitsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia nivanginareo. Ary dia maly azy ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroinay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka niampiantranoinay, na tsy nanan-kitafy ka nitafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na ho atao an-tranomaizina ka novanginay. Dia maly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahilahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny kaviany kosa izy hoe: miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanoana aho tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampisotroinareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba nitafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba nivanginareo. Ary dia maly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao,
na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy, na narary, na tao an-trano maizina, ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa maly azy izy anao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Andriamanitra izay zarany teniny amintsika dia ataontsika ny hira 4 sy 700 andininy voalohany sy fahatelo. Tompoandriamanitra io, misaotra aloha izay fahita fivoanay ianao, mandeho aminay ny fitiavanao, ka manambara aminay indray ny teninao. Mangataka anao izay, ongody tsy anatoerana ty anatinay ny fahatoka isantena, ny fahamafisam-posiny tsy finoana, ampalalavironay ny fanengelena ny fisainana hafa izay tsy avy aminao tompo, dia sokafy ny masom-panahinay, ary tendreo ny fonay mba ho tany lonaka, amoazany teninao avy 30 eny, avy 80 eny, avy 100 eny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, enoy kavalio ny vavakay tompo. Amen. Mipetraka isika.
Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao ry Isiraely eo. Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao. Zany ry havana no teny nomen'ny tompony sampana fifohazana mba ho banjinina amin'ity isantaona ity. Ry havana malala, amin'ny maha-olombelona tsika dia fanaontsika ny miomana, fanaontsika ny manao planina mba hanaovantsika, hiomanantsika amin'izay zavatra kasaintsika atao ka halavorary tsara izany. Nandritra ny fakandrivotra lasa teo ohatra dia niomana tsara avokoa isika, nanao teti-bola, namaritra izay fotoana mety ho laniana ny ampanaovana vakansa, nikarakara valizy, namandrika billet, namandrika hôtely koa aza. Mandany fotoana isika any manana izay atao mandritra ny fiainantsika eto an-tany, dia manao planina ny amin'ny 9 taona ho avy, ny 10 taona, eny ny 15 taona koa aza. Tsy misy maharatsy izany akory, kanefa mba ho atsaintsika ve ry havana fa eo amin'ny 100 taona eo ihany ange, eo amin'ny 100 taona eo ihany rahabe indrindra no andalovantsika eo tamin'ity fiainana ity. Fa ny ambin'ny fiainantsika rehetra kosa izay tsy manam-pahatamperana dia ho lanitsika ao aorian'ny fahafatesana. Koa efa mba nisaintsaintsika ve izay hitranga amintsika amin'izay fotoana lavabe iainantsika any ambadiky ny fahafatesana izay. Eny ry havana, tsy misy olona afaka hitompo teny fantatra ahalala ny ho avy. Nefa ankehitriny dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba hiomana ny amin'izany, hiomana hihaona amin'Andriamanitra araka ny lohahevitra niraisin'ny sampana fifohazana izay voaboasany eto rahateo. Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao. Eo am-pandrenesana izany dia mipetraka ho azy amin'ny fanontaniana manao hoe nahoana isika, nahoana no asaina miomana hihaona amin'Andriamanitra. Ny famalin'izany fanontaniana izany indrindra ry havana no fonosiny izao afatra ny filazantsara petraka amin'ny fiangonana eto izao. Nahoana no ilaina ny fiomanana hihaona amin'Andriamanitra. Valiny telo no velabelarin eto mikasika izany. Ny voalohany dia ilaina ny miomana hihaona amin'Andriamanitra satria tsy maintsy hihaona amin'Andriamanitra isika ao aorian'ny fahafatesana. Ny faharoa, ilaina ny miomana hihaona amin'Andriamanitra satria misy fetra ny ahafahana manao izany. Ary ny fahatelo, ilaina ny miomana hihaona amin'Andriamanitra satria mahavery ny maha-olom-bovonjy ny tsy fanaovana izany. Voalohany ary, ilaina ny miomana hihaona amin'Andriamanitra satria tsy maintsy hihaona amin'Andriamanitra isika ao aorian'ny fahafatesana. Ry havana, tsy maintsy hihaona amin'Andriamanitra ianao amin'ny ora efa voatendro amin'izany. Hipaika tokoa izany ora izany. Mety ho afaka 15 taona, na 10 taona, na 5 taona, na 2 taona, mety ho amin'ny herinandro ambony ange, na mety ho anio mihitsy aza. Mety ho amin'ny andro ny fahanterana, rehefa tapitra fotsiny volo, na mandritra ny fahatanorana mbola mahafeno hery sy tanjaka. Mety ho amin'ny alalan'ny fahafatesana naturel, mety ho amin'ny alalan'ny accident, mety ho amin'ny alalan'ny aretina, mety ho amin'ny alalan'ny loza amina tamin'ny fahitatsika sy rentsika ao amin'ny filazam-baovao. Ary rehefa mipaika izany ora izany dia hihaona amin'Andriamanitra ny olona, eny hihaona amin'Andriamanitra ianao ka tokony hiomana. Ny tsipinona ny ate dia manizingizina fa tsy misy Andriamanitra ary tsy misy fiainana ao aorian'ny fahafatesana. Tsy mbola nahita fahafatesana akory anefa izy, ko ahoana no ahafantarana izay misy sy izay tsy misy any ambadiky ny fahafatesana? Ry havana, Jesosy Kristy kosa dia efa nandalo ny fahafatesana, efa maty izy, nefa nandresina ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty. Koa azontsika hinoana fa marina ny fanambarany manao hoe ao an-tranony raiky misy fitoerana maro ratsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho izy, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo. Milaza inona amintsika izany tenin'ny tompo izany ry havana? Milaza izany fa aorian'ny fahafatesana dia handray ny olona hiara-tsambatra aminy ao an-tranony Andriamanitra.
tsy ny olony rehetra nefa no ambarany amin'izany. Tsy araka le hira hoe on ira tous au paradis. Tsy ny olony rehetra no hianoka ny fahasambarana iarana amin'Andriamanitra mandrakizay, fa ao dia ao tokoa ireo hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra ka havarina any amin'ny elo, dia ny elo izay aretina ny fijaliana mandrakizay. Nampitandrana any amin'izany indrindra Jesosy raha nilaza hoe aza matahotra izay mamono ny tena, fa aleo matahotra an'Andriamanitra izay mahay mahaveri ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy maintsy eo amin'Andriamanitra ianao ry havana rehefa hodimandry, ary miankina amin'izay ataonao ety an-tany no andraisana anao any an-danitra na andefasana anao any amin'ny hafobe. Miankina amin'ny fiombananao eo aminy raha mbola eto an-tany ianao, miankina amin'izany no hitsenany anao amin'ny teny mamy indrindra araka ny entsika tamin'ny vaky teny teo, avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandivany fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatr'izay nanondrenana izao tontolo izao. Nako hitsenany antsika ny amin'ilay teny mafy manao hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Ary indray mila miomana amin'Andriamanitra koa isika, satria misy fetra ny fotoana anaovana izany. Ry havana, raha nahary antsika olombelona Andriamanitra ny fikasany dia ny anana antsika ho ao akaikiny, ho eo anilany, mba hampitobasany amintsika ny fiadanany, ny fahasoavany, ny fifaliany sy ny fahatsarany rehetra. Indrisa nefa fa tsy nahoantsika olombelona izany, nidifitsika ny lalany novelariny andanantsika, fa naleontsika ny zodry tamin'ny lalakafa izay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Nakifitsika ny tanany mba tsy hitantana antsika, fa naleontsika ny tondra-tena samirery izay tsy misy an'Andriamanitra, dia latsaka tao anatin'ny fandrika novelariny Satana isika, ka voagejany gadrany fahotana dia very lavitra an'Andriamanitra. Andriamanitra nefa ry havana dia tsy mitsahatra ny mity antsika, tsy tia nisy ho very sika fa ho tonga amin'ny fibebahana avokoa. Ary verina aminy indray tahaka ilay zanak'adala nanaovan'i Jesosy fanoharana. Ilay zanak'adala rehefa niverina tamin'irainy dia niazaka zahandrainy notsenaina ka nofihiny mafy, noroany fatratra ary nampandrosony anaovana fety ao an-trano. Ry havana, indro ankehitriny no andro famonjena, fa ankehitriny dia mbola mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra, miandry ny iverenanao aminy. Ho avy kosa nefa ny fotoana ka tsy eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana intsony no iandrasany ianao, fa eo amin'ny seza fiandrianan'ny fitsarana. Ankehitriny dia mbola manokatra ny tanany andraisana anao izy. Isy fetra nefa izany, fa avy ny andro izy izay naterako misary amin'ny tany, tsy fandrikanina nefa nahitahitan-drano, fa fandriana andreny tenin'i Jehova, ary vembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona, ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana. Eny, hivezivezy hitady ny tenin'i Jehova izy, fa tsy hahita. Misy fetra ny fotoana iandrasan'Andriamanitra amin'ny fiverenanao ry havana. Misy fetra ny fotoana ahafahanao miomana hihaona amin'Andriamanitra, koa dia mbola misy ny fotoana dia araroty hiverenanao aminy, hibebahana aminy, hihavanana aminy, araroty ny fotoana izay sisa iainanao hiomanana eo aminy. Farany, tsy ny tsipino ihany no antefan'izao fanasana izao, fa isika kristianina indrindra koa, dia isika izay efa niarina tsangan'Andriamanitra tamin'i Kristy, isika izay mbola miaina eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy naman'izao tontolo izao intsony, fa efa tonga vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakantsika hoy Paoly dia any an-danitra, ary avy any no andraisantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Fa efa maty ianareo, hoy ihany Paoly, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Ry havana, mbola miaina eto an-tany isika ankehitriny, saingy ny tena fonenantsika dia any an-danitra,
eo akaikin'ilay ny antso antsika ny ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Matetika nefa ry havana dia adinontsika izany, adinontsika ny mikatsaka sy misaina ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay afena amin'ny fiainantsika. Matetika dia adinontsika izany fa voasarika isaina ny zavatra ety an-tany isika, voasarika ho tia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary nirehaka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Dia manjary tsy mitondra tena ho toy ny vahoaka amin'ny fanjakan'ny lanitra intsony isika, fa lasa namana izao tontolo izao, manao ny fanaony izao tontolo izao, miala amin'ny fitiavana voalohany izay nampivaivay antsika tamin'ny fanarahana ny tompo. Ry havana, aza matokotoko tena foana ka hevitra fa rehefa mandray famonjena dia milamina ny mandrakizay ka dia afaka manao izay tiaka atao. Ry havana, tsia fa mety ho very ny famonjena izay fa azonao raha miemotra ianao, raha miemotra ianao. Fa izay efa nazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina rehefa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa miemotra dia tsy azo avoazina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Ko mitandrema ary ry havana fa raha tsaronao ho mizotra amin'ny lalan'ny fiamorana ny dianao dia mijanona avy hatrany, mijanona sa ho lasa any amin'ny fahaverezana ianao, dia miverendray amin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ka manapa-hevitra hamonjy ny toerany mahazanak'Andriamanitra anao, ny mahataranaka voafidy anao, ny mahavahoaka amin'ny fanjakan'ny lanitra anao. Dia miomàna mandrakariva, miomàna hihaona amin'Andriamanitrao mba tsy hahavery ny fifidianan'Andriamanitra anao ho anisan'ny olombavonjy. Fehiny, andeha ho tany saina vetivety mba ahafeno izao afatra izao, ho tany saina vetivety izay tokony atao hiomanana hihaonana amin'Andriamanitra. Ny fiomanana voalohany tokony atao dia ny fanolorantena ho an'i Jesosy Kristy. Ry havana, Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray fa tsy amin'ny lalako izy. Izy no pasiporo nasian'Andriamanitra ray tompo-kase mba ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy, noho ny aminy izay tonga nofo ka nijary sy maty ny solovoina antsika mpanota, noho ny amin'izany no amelan'Andriamanitra sy amelan'Andriamanitra ny fahotantsika sy hanamarinana antsika. Ry havana, tea azo antoka ny andraisan'Andriamanitra anao ao an-tranony ve ianao rehefa miala ety, atoloro mba ho tempolony ny fonao, ny fitiavanao, ny fisainanao, ny safidinao, ny tenanao, ny fanananao sy ny aminao rehetra mba hahatonga azy ho tompo sy mpanjakanao. Ny fiomanana faharoa tokony atao dia ny fanolokolonana ny fifandraisana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka, izany hoe ny fitiavana mivavaka sy mandinika soratra masina. Ny fivavahana mandrakariva dia fomba iresahana amin'Andriamanitra izay anambarana aminy ny fiderana azy, ny fisaorana azy amin'ny zavatra rehetra, ny fifonana noho ny ratsy natao, ny fizarana aminy tsy ambaratelo sy ny etahitam-po, ny fangatahana rehetra, ny fanolorantena noho ny sitrapony sy ny fametrahana eo aminy ny fiainana sy ny ho avy manontolo. Fa ny fandiniana soratra masina kosa dia fitiava mamaky ny Baiboly, ny fiezahana azo tsara sy tadidy tsara ny tenin'Andriamanitra vakiana, ny fisaintsainana sy ny fitehirizan'izany ao am-po, ny fankataovana ny sitrapon'Andriamanitra mivelatra eo ambany maso, izany rehetra izany no fomba iresahan'Andriamanitra amintsika mba ampianariny antsika ny zava-miafina ao aminy, andraisan'ny lahatra antsika hifikitra amin'ny mandrakariva, antsiny ny fahadisoantsika, hitaizanantsika andeha amin'ny fahamarinany ary koa ampahirizana antsika amin'ny alalan'ny teny fikasana ary amaliny ny fanontaniana rehetra manitikitika ny saintsika. Ry havana, mahereza ary mahereza mivavaka sy mandinika soratra masina mba hanolokolona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa manampy amin'ny fiombanana
hihaonantsika aminy izany. Ny fimanana farany izay tokony atao dia ny firesahana any Jesosy Kristy amin'ny manodidina. Baika omeny Jesosy Kristy antsika mpianany izay efa nanolo tena ho azy ka manana fifandraisana tsara aminy. Baika omeny antsika ny mandeha any amin'izao tontolo izao mitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Raha tsy ho vitantsika ny isahana ny olombelona rehetra amin'izao tontolo izao, dia anjarantsika kosa ny hanao vaindon-draharaha, ny mitory, ny miresaka ny Jesosy Kristy amin'ny manodidina antsika mba hatsapahan'izy ireo ny fitiavan'i Jesosy Kristy sy handraisany ny famonjen'i Jesosy Kristy. Fantaro ry havana fa miasa amin'ny olona ny fanahy masina. Miasa amin'ny olona ny fanahy masina mba hatanilonaka ny fony ho vonika indray ny von'ny filazantsara izay afafy aminy. Miasa amin'ny havanao ny fanahy masina. Miasa amin'ny namanao ny fanahy masina. Miasa amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminao ny fanahy masina. Miasa amin'ny mpiara-miasa aminao, ny mpiara-mianatra aminao, ny olona mifanena aminao eny an-dalana, miasa amin'izy ireny koa ny fanahy masina. Miasa amin'ny olona miray bus, miray train, miray avion aminao ny fanahy masina. Anjaranao ny manaky ny fitarihan'ny fanahy masina andeha hiresaka ny Jesosy Kristy amin'izy ireny ka anaraka ny baikin'ny tompo manao hoe izaho naniraka anareo ijinja izay tsy nisairana anareo, izay tsy nisasara anareo. Olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay ny sansarany. Ko aza misalasala ary havana hiresaka ny Jesosy Kristy amin'ny olona apetrany eo akaikinao, ny olona apetrany hifanena aminao, fa koa ny fomba hiomananao hihaona amin'Andriamanitra. Fa any amparany any rehefa mihaona amin'Andriamanitra tokoa ianao dia oza hatoetra amin'ny afo ny asa natao amin'izany ka tsy ho levona tahaka amin'ny bozaka fa haritra toy ny volamena kosa raha ny asa tsara ianao, satria namokatra olom-bovonjy ho an'ny tompo. Amin'izany dia tsy hangahiay ianao fa andray ny valim-pitianao, dia ny valim-pity omen'Andriamanitra ny mpanompo tsara sady mahatoky, izay manatsofo aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.
sy ny comité FPMA Toulouse dia fahalalana gonana sy tompony asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio vaovao nasionaly. Mampiatsahantsika ny fiofanana SAP KNPL FPMA
arahany amin'ny fonokolona isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 7 alina. Misy fandikantena amin'ny teny frantsay izany ary hitantsika misoratretsy. Vaovao faharitana fivoriana KF3. Ny fivorian'ny komity faharitana tsy mandrefana KF3 dia ho tanterahany eto Toulouse ny asabotsy 17 septembre ao amin'ny salle des réformateurs Temple du Salin amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 hariva. Vaovao tafo taratasy fisaorana. Tompoka ampitomboana mandrakariva ho anareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Manetona ny fisaorana sy mifankasitrahana fiainanareo rehetra na hatsaram-bavaka sy naneho ny fiara-miory ary nampahery anay tamin'ny fahalasan'andralanay miadanarivo randria miandra. Ny tompon'ny fahasoavana rehetra anie malosoanareo ka handrotsaka ny fiadanana sy ny fitahiny ho aminareo rehetra isa-tokony. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina nadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany Hébreu 9:10. Dia ho aminareo mandrakariva ny any tompo ho ny fianakaviana ny mpitandrina Élisée Andriamiandra. Famangina manjo. Ny famangina fianakaviana Andriambololona Daniel izay namondra tapo aminy ary ny fianakaviana Randriamana Tsozozy Felana Ravelo Jauna Nandrianina sy Domoina ary Andriatso Aingo izay namoray dia ho totosaina androany. Ny famangina fianakaviana Ra Samuel Noro na Nano izay namondreniny dia ho totosaina ny alahady 7 septembre 2022 herin'ny anio. Mariage. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Genèse chapitre 2 verset 18. Madame Rakotindran B. Louise, Monsieur Rajofera Raymond, Monsieur et Madame Rajofera Luc et Dominique, ainsi que Madame Raboutina Sanandro Laurence, Madame Razafindra B. Romance et Monsieur Andriamampiana Rabé Mananzar sont heureux de vous annoncer le mariage de leurs petits-enfants et enfants, Gaël et Damien, le 8 octobre 2022 à 15h au château de Loubéjac, à l'honneur de Kos. Sampana Fifohazana. Misy ny fotoam-pifohazana iarahana amin'ny fiangonana, koa faly ny sampana fifohazana ny asantsika rehetra anatrika ny fotoam-bavaka ny zoma 19 septembre amin'ny 7 hariva eto amin'ny Vieux Temple ary arahana asa sy fampaherezana izany. Manentana antsika ho tonga maro ary mirary soa antsika rehetra. Sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Manao antsoava amin'ny fiangonana ny sampana fa mitady mpampianatra vaovao ny sampana STA ko afaka manantona ny mpitandrina sy ny filoha STA ireo izay maniry amaly izany antson'ny tompo izany. Rakitra, efa mandeha ny panier connecté andaovana rakitra amin'ny carte bancaire. Vondronasa serasera. Ny fandarana voatsinapy ny radio antsony filazantsara dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook FPMA Toulouse ary manasa ampitiavana antsika hiain'ny finaritra. Hitantsika eo amin'ny écran ny roy mikasika an'izany. Fête de l'église URT. Toy ny isan-taona dia manasa antsika rehetra hanatrika ny fête de l'église URT ny alahady 10 septembre amin'ny 10 maraina ao amin'ny salle polyvalente Balma. Izany dia arahana sakafo atoandro misokatra ho an'ny rehetra ary misy fandraisana anjara mirary. Ny hariva kosa amin'ny 2 ora tolakandro dia misy fampisehoana mikasika ny Lutera sy ny testameta vaovao ataon'ny troupe EPUDF Périgueux. Isika dia mandray anjara amin'ny stango tsakitsaky toy ny mahazatra. Vaovao trano fiangonana, ndao hitsangana ka hanangana Nehemia 2:2-7B. Miantso ny fiangonana manontolo iombona amin'ny fitondranam-bavaka ny tetikasa trano fiangonana ny sabotsy 17 septembre 2022 amin'ny 10 maraina eto amin'ny Vieux Temple. Ny loha hevitra dia araka ny Tesalonianina voalohany 5:5 izay milaza toy izao: misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Katekomena.
Ny fisoratananarana amin'ny fianarana katekomenina 2 3 dia misokatra mandritra ny volana septambra ka hatramin'ny 2 oktobra any amin'ny mpitandrina. Misy fiche d'inscription fenoitsika amin'izany. Asa fitandremana, misy ny permanence ny talata manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro, journée continue zany, ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora sy sasany. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny sampana Fifohazana sy ny sampana tily. Diarim-piangonana, ny fampompivavahana amin'ny alahady 27 septambra 2024 heriny an'io dia amin'ny 10 ora sy sasany eto amin'ny Vieux Temple. Ny alahady 15 septambra kosa dia any amin'ny salle polyvalente de Palma no misy ny fampompivavahana ka manomboka amin'ny 10 ora maraina izany ary miaraka amin'ny tafo rahavavy ERT. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Manatitra ny fiarahabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga ka miaraka mivavaka eto anio. Ka raha misy amintsika ho avy any amin'ny tanàna hafa, avy any amin'ny firenena hafa na toeran-kafa, tonga eto dia angatahana mba hitsangana tompoko. Faly zay mandray anareo ary miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary indrindra eto amin'ny FPMA Toulouse. Raha mijery anareo mitodika any aminareo ny olona rehetra tsy te hibikabika akory fa te hiteny aminareo tonga soa. Ary dia zany ny firarintsoa anay apitaina aminareo ka dia faly zay mandray anareo zao ny tena mifandraisy anareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo koa voninahitr'Andriamanitra. Tsy izao teny ataoko amin'ny anarantsika rehetra zao ihany no azaontsika mifandraisy mandray ireo vahiny tonga eto fa isika rehetra dia toy iza tokony anao tahaka izany. Mitsikitsiky mandray miarahaba ary mirary soa ny vahiny satria tahaka izany nandraisan'ny Kristy antsika ho ao amin'ny fanjakany. Ka dia mirary soa anareo zay. Ny Andriamanitra ny fahasoavana ane ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto, nandalo ianareo na hitoetra, ampirotsaka ny fiadanany, ny fifaliany ary indrindra ny fanambinany mba ahatonga anareo ho feno fitahiana, feno fisaorana ka iombonanay ny fisaorana aminareo. Dia tsaroa fa naoviana ianareo ny mandalo eto. Misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia mirary soa indrindra tompoko. Mahazo mipetraka nareo. Riavana malala, hoy ny tompo, aoka tsy isiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako, koa andeha ary isika hanavao ny fanoloran-tenantsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra. Tsaroa fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra, ary eo am-panatanterahana izany dia hira efa voatondro.
petraka ny fiangonana. Zao sika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana manokana ho an'ny sampana fifohazana. Koa miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina miaraka amin'ny filohan'ny tafo mba hiakatra ety anoloana azafady tompoko. Ry havana malala araky ny fandaharan'ny fiangonana izay isaoranay lehibe an'Andriamanitra dia natokana ho isantaonan'ny sampana fifohazana ny farany herinandro amin'ny herinandro faharoa amin'ny volana Septembre. Ho malotolakandro dia efa natomboka tamin'ny fampianaran'ny mpitandrina Elize Andremiandra mikasika ny lohahevitra hoe Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao ry Isiraely io. Manaraka izany amin'izao isantaonan'ny sampana fifohazana izao dia manaroroatra kely mampatsiahy antsika ny antom-pisian'ny sampana fifohazana. Ny antom-pisian'ny sampana fifohazana dia mampifony olona araka ny anarana entiny rahateo amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitaizam-panahy. Manafaka ireo voageja koa satria tsy afaka mifony olona raha voafatotra. Ka amin'izany ny mpiandry dia fitaovana fotsiny ihany, fa Jesosy Kristy no miasa amin'ny zavatra rehetra ary izy no mandeha eo anoloan'ny mpiandry ka mandravina ny totoana sy manorotoro ny varavarana varahana ary manapatapaka ny hidivy rehetra. Mampahery ireo reraka ampanahy koa ny sampana fifohazana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary mitondram-bavaka ny olona rehetra. Ireto no aktivité régulière ny sampana fifohazana. Ny asa sy fampaherezana dia isaky ny alahady faharoa na fahatelo eto amin'ny fiangonana FPMA, matetika dia ny lahady fahatelo. Ny fitoam-bavaka ho an'ny marary dia isaky ny alakamisy, ka raha misy marary eto amintsika teo entinam-bavaka dia manatona ny mpiandry teo entinam-bavaka amin'izany fotoana natokana ho an'ny marary izany. Ny fitoam-pifohazana isaky ny zoma ihany koa fahatelon'ny volana, fitoam-bavaka eto amin'ny feo temple arahana asa sy fampaherezana ary faranana amin'ny alim-bavaka. Famangina tokantrano ihany koa ho an'ireo izay mangataka. Ary ny lasy isantaona iarahana amin'ny fiangonana FPMA ray manontolo ny fifohazana eto Frantsa dia ny volana Jolay mandritra ny herinandro. Isaorana ny tompo fa miisa 20 ny isan'ny mpiandry eto Toulouse. Maro ihany anefa ny mpiandry efa tsy afaka manao ny asa intsony noho ny taona sy ny tsy fahasalamana. Ary dia misaotra ny tompo ihany koa fa ny tompo efa miteny hoe maro ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy dia mangatao izy amin'ny tompo ny vokatra te hanome anareo izy. Rehefa nangataka dia nomeny tompo Miomàna 5 ny tafo eto Toulouse ary mbola mitondra ambavaka ihany koa mba ho anampy ny tompo PDB ny isan'ny mpiandry eto amin'ny tafo Toulouse satria PDB ny asa ivelan'ny fiangonana. Ny sampana eto Toulouse koa dia ao anatin'ny faritany atsimo andrefana ary ny tafo Toulouse no filoha mitarika izany faritany atsimo andrefana izany ankehitriny, ka ny filohan'ny tafo dia Andriamatoa Benjamin Razanadrakoto sy Behavana Angelina. Ary isaorana ny tompo fa mandroso izany faritany sampana fifohazana faritany atsimo andrefana izany, fa misy ny fitoam-bavaka isaky ny alatsinainy ho an'ny mpiandry rehetra ao amin'ny faritany atsimo andrefana isaky ny indray mandeha isam-bolana. Ary koa ny sampana fifohazana fatsanina
dia manao fitsidiana ireo fiangonana tafiditra ao amin'ny faritany atsimo andrefana, ka ny FPMA Bordeaux mamangy sy mampahery ny tafo Clermont-Ferrand, ary ny tafo Toulouse kosa mitsidika mamangy sy mampahery ny tafo Montpellier. Isaorana ny tompo fa efa natomboka ireo famangina ireo ary ho tohizana hatrany. Dia misaotra ny tompo koa isika fa mpiandry telo no nomeny tompo atsika ao amin'ny tafo Montpellier. Ao aorianan'izao fotoana izao koa dia misy fifalopom-bokatra nomaniny ny sampana fifohazana mba hanomanantsika ny asa fifohazana. Koa eriarinery ny anatazana izany zany dia manomeza amin'ny fifaliana tompo ary manomeza amin'izay nomen'Andriamanitra anareo. Izao dia omena ny Ray aman-dreny mpitandrina sy ny filohan'ny tafo eto Toulouse ny fitenenana. Dia mbola mpifaliana trano ry havana no iarabanantsika tratra izao Isantaonan'ny ny sampana fifohazana izao. Fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana ny manana sampana velona. Ny sampana fifohazana dia ao anatin'ny sampana 8 eto amin'ny FPMA Toulouse, ary an'io dia andronareo izao weekend izao ka dia faly ny fiangonana manana sampana manaitra ny fiangonana amin'ny mazava-dehibe ny amin'ny Miomàna hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria tena zany mihitsy ny misiona ny fiangonana ry havana. Ary araka ny toriteny efa natao hatry ny omaly ary mbola nitoy androany ny iran'ny vetesitsika rehetra androany, ny afatra ny menantsika androany dia manamafy izany mahalehibe, zava-dehibe izany fiverenana amin'ny tompo izany. Ka misaotra n'Andriamanitra no ny fisianareo ary dia faly miarabanareo ny fiangonana mahatratra izao isan-taona izao. Mino izahay fa tsy fahazarana fotsiny akory no anaovantsika izao fotoana izao, fa tena nairana ny be sy ny maro, indrindra amin'izao andro fidirana izao betsaka ny fanontaniana samihafa amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny fiainana, izay hitantsika fa tsy mora, fa androany ny tenin'Andriamanitra dia manome fanantenana vaovao, fa ny fiverenana aminy no fanafody tsara indrindra afahantsika miaina ao anatin'ny fiadanana. Ka ho azy rery ny voninahitra, ka dia mba iarabananareo dia hitehaka ho voninahitr'Andriamanitra ny fiangonana isaotra, satria zava-dehibe izany. Dia omeko mpitandrina ny fitenenana. Mangataka ny mpiandry rehetra sy ny mpiomana mba hitsangana tompoko. Hoy ny tenin'ny tompo tsy anareo ny fidy aho, fa izaho fidy anareo sy nanindry anareo mba handesy amo ary aretan'ny vokatrareo mba omen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Tena privilège tsika, tombontsoa lehibe ny fidianan'ny tompo anareo. Tsy anareo kory ny mendrika indrindra, tsy anareo kory ny tsara indrindra, nefa kosa dia ninino ny fidiny no ny fahasoavany. Fa mihoatra noho izany, nametraka fitokisana aminareo ny tompo mba handeha sy hamoha araka ny voalazan'ny filoha teo, hitory sy hanambarany vaovao mahafaly. Marihana tsara fivaovao mahafaly io dia ao anatin'ny tontolo izay maloka sy maizina. Ny mazava entin'ny tompo dia mazava hoentiny ny tontolo anjakan'ny aizina. Ary ao anatin'izany ianareo ny ran'ny tompo ary mentoky. Indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary indrindra mampanantena izy voa sy vokatra maritra. Ny asan'ny mpiandry dia mitory ny filazoan-tsara, fa ny mampahery sy mivavaka koa. Dia manome toky ny tompo
fa omen'ny ray zay rehetra angatahinareo amin'ny anara ninoninona raha mahatoky ianareo dia izany nampahirezana anareo fa tsy foana tsy akory ny fanoloranareo tenanareo amin'ny tompo ary indrindra indrindra amafisy ny atona indray ny fiantsona ianareo ahatonga anareo ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka omeny anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika ao amin'ny mpanompo mahatoky hoy ny teny voalaza teo be ny vokatra fanimpiasa ny vitsy ny mbola miantso mandrakariva ny tompo zay tsy hipanahy an'olo tena hitory ny filazantsara ary indrindra hampahery ny namana sy hivavaka ho azy mba hahatonga ny mpianakavin'ny finoana rehetra ho heniky ny fahasoavan'Andriamanitra ary voaro amin'ny ratsy sy ny zava-maro samihafa izay mampikorotana misy eo anivon'izao tontolo izao voatanisa omaly zany raha nandinika ny bokin'ny Amosa isika tsy ho tany saina ka dia miantso antsika fa miandry antsika ny tompo ary vonina andray antsika ny tompo sy hitsodrano ary ampahery antsika hivavaka isika riavana tompo Andriamanitra misaotra anao midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zay satria mendrika ny voninahitra ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra avo amin'ny fisainana ary mahery amin'ny atao ianao ilay efa niantso anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary nanome anay fiantsona manokana fanomezam-pahasoavana manokana azoanay manompo anao eo amin'izay tandrify voafaritra ho anay misaotra nanome ity fiangonana ity mpiandry izay mpiara-miasa amin'ny mpitandrina sy mpiara-miasa aminao Jesosy Kristy ilay mpiandro tsara eo amin'ny tany mbolinao eo amin'ny fiandrasana ny ondrinao eo amin'ny fiangonana izay ianao ny lohany mivavaka aminao zay ho an'izy ireo mba ho tanteranao aminy teny fikasana tsara rehetra ary ho mahatoky izy ao amin'ny antsonao azy ka tsy toky amin'ny tenany na hiavonavona fa hiankina fiainao aminao kosa ao anaty fanetretena ka tonga azy ahavokatra be ary vokatra maharitra izay sady ankalazana ny anaranao no andraisan'ny fiangonana fitahiana fahasoavana nampy fahasoavana matoky ianao le niantsoanay ianao mahatanteraka izany ny mivavaka aminao zay ao amin'ny fiangonana izay nametrahanao zany sampana velona izany tompo ataovy mahay misitraka ny asanao amin'ny alalan'ny fifohazana izay ary aoka hitombo hatrany ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana azahoanay miombinaina ho tena fiangonana ary azahoanay miara-manompo ka ho tena tenanao vata-tenanao mahery sy miasa eto amin'ny tanàna zay nametrahanao anay matoky ianao le niantso anay ianao atanteraka izany araka izay tandrify ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny isam-pianakaviana ho an'ny sampana ary ho an'ny fiangonana manontolo dia raina ny anaranao ray zanaka fanay masina ny amin'i Jesosy Kristy tompo amen farany alohan'ny petrahanareo dia tsy ny mpiandry ihany akory ny ao anatin'ny sampana fifohazana fa misy ny atao hoe zanaky ny fifohazana zay manohana mitrotro-ambavaka ary indrindra miara-dalina sy miaraka amin'izy ireo mandrakariva tsy voatery mpiandry vo fifohazana fa na iza kosa tery ampanahy te hanohana androzany amin'ny fomba maro samihafa dia zanaky ny fifohazana izy ka dia misy ny zanaky ny fifohazana idiniko tsy ampitsanganina satria raha ny tena izy tsika rehetra ny tokony zanaky ny fifohazana ka dia mampirisika atsika hanohana hatrany hatrany ny asan'ny sampana fifohazana eto amintsika mahazo mipetraka amin'izay nareo izao ny sampana fifohazana dia anao ny sampana fifohazana dia anao ny iran'izy ireo ankalazana izao isan-taona izao
dia misaotra ny tompontsika ry havana fa naretona ny iza misaotra tompo. Sao dia tonga eo amin'ny fotoana ny vavaka fitalahoana isika. Hoy ny tompo, na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Koa mangataka ny tompona anjara amin'ny vavaka fangatahana iroso etỳ anoloana mba hitarika antsika amin'izany. Iary vavaka tsy tompoko. Ry zanaka fanamasina, misaotra anao izay no niteninao. Andriamanitra mianto ianao. Andriamanitra be famindram-po. Mora fanahy ianao ka tsy misy tianao very ny olona rehetra na dia iray aza fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izahay. Ko ankehitriny ary dia midera sy mankalasa anao izay misaotra anao no ny asa mitanterahanao tamin'ny alalan'ny teninao taminay tamin'ity marain'ity. Misy matoko izay ary mangataka aminao mba hiasa feno sy mahery amin'ny tsirairay avy izany teninao izany. Tonga fanapa-kevitra, hitondra fanoloran-tena, fanavaozana fanoloran-tena, fibebahana ary famaliana ny antsonao, fankatoavana ny teninao. Ankehitriny izay dia mivavaka aminao ary mametraka ny asan'ny fiangonana rehetra ny mpialan-tananao, indrindra ny asan'ny sampana fifohazana eto amin'ny fiangonana, dia ianao ny etsiketsika ny tsirairay avy. Hitanao ny tsirairay avy tompo ao anatin'ny taona mandroso araka ny voalaza teo, anatin'ny tsy fahasalamana ny sasany, misy matokan'ifo izay fa ianao dia miasa feno sy mahery amin'ny tsirairay avy. Ary dia apetraka feno mpialan-tanao koa ny asan'ny fiangonana rehetra eto amin'ity tafo ity, misy anay ny sampana, ny vondronasa, ny diakonina, ary izay rehetra manandraikitra dia petraka feno mpialan-tanao tompo malalo mba ho ampaherezinao isan'andro isan'andro ary ampiorenao tsara ao aminao amin'ny zavatra rehetra. Dia mivavaka aminao izay amin'izao fotoana izao, ho an'ireo izay tsy salama, ho an'ireo izay azom-pahoriana, no hitondra fanasitrana, io mitondra fampahirezana, fampiononana, ampitraka azy, nasitrana amin'ny fery, ampitodika azy aminao, ary ampatsiaro azy fa Andriamanitra fitiavanao tia azy ianao, ary dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tianao Andriamanitra ray. Ary ianao dia malala ny hevitra iveranay dia hevitra tonga fiatanana izany fahatsiloza. Dia misaotra ny tompo satria misy mahatokoa anao zahay fa miasa feno sy mahery tokoa ianao amin'ny alalan'ny teninao. Dia mivavaka aminao izay an'ireo rehetra izay nahazo fahasoavana mba hitodika aminao, ahisaotra sy ankalaza ary ame voninahitra anao tompo malalo. Dia mivavaka aminao izay amin'izao fotoana izao ihany koa ho an'ity firenena izay mandray any ety la Frantsa izay misy anay. Mivavaka aminao izay manam-pahefana rehetra ary mivavaka aminao koa izay ny vahoaka rehetra izay monina eto, na ny frantsay izany na vahiny, tompo mba hanjaka eto ny fiadananao mba hiadananay. Dia mivavaka aminao izay ny Madagasikara izay firenena izay niavianay tompo malalo. Ianao no mahita ny zavatra rehetra, zava-misy any, ianao no malala. Ary dia mivavaka aminao izay ny manam-pahefana rehetra hatrany amin'ny filoham-pirenena izany, hatrany amin'ny fokontany, azy rehetra manana fahefana misehatra misy azy anendrinao azy. Dia mba handeha amin'ny fahatorana anao izy tompo malalo ary handeha amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra anao izay satria azonay antoka fa ilay Andriamanitra izay ivavahanay dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mihaino vavaka, Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra miasa. Ary rehefa miasa ianao dia tsy mba misy masakana tompo. Dia misaotra tompo ary mbola tianay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka izay nampianarinao anay Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny famangina isika ry havana. Izao dia mangataka ny fianakaviana roa tonta mba hiakatra ity tompoko.
ry havana malala ao amin'ny tompo a ndeto manoloana anareo ny fiangonana manoloana izao fahoriana izao noho ny fisarahana amin'ny havatiana amin'ny ray tapo amin'ny ray loharanon'ny poirana isika dia efa nakambany ray ho ray tapo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka raha ny marina dia tokony hiara-mijoro aminareo ihany koa zahay kanefa moa dia araka ny tenin'ny tompo aoka hifampahery mandrakariva ianareo ka dia mijoro ety zahay na marimarina koa mipetraka eo anoloanareo mampahery maneho ny fiaraha-miory fa ny varavarana ny voana tokoa ny ianareo fa ny fahoriana dia rahantsika manana ankoatr'izany anefa dia fatatsika fa na eo aza ny fampiononana entin'ny olombelona ao kosa ilay tena fampiononana feno sy tanteraka satria Jesosy Kristy araka ny voalaza tamin'ny toriteny teo tena nandalo tao amin'ny fahafatesana lahy matoa tamin'ny maty rehetra efa nandresy ny fahafatesana ary izy no mampahery antsika izy no mahatanteraka amintsika ny fampiononana feno hoy indrindra ny voalazan'ny Paoly apôstôly rehefa mampatsiaro zany amin'ny fiangonana izy ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana izy no ampionona ny fonareo any sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra zany ilay Jesosy Kristy sy Andriamanitra inontsika tiantsika tia ny havantsika ary zany fitiavana zany ny toko antsika ary zany fitiavana zany koa ny entiny ampiononana antsika ampaherezana antsika ary ampitrakany antsika ahatonga antsika ho mpandresy tahaka ny Kristy ka ny fandrona ny fahafatesana tsy anjo izay rehetra manana ny Kristy velona satria nitsangana tamin'ny maty ao anatiny aoka iara-mitsangana ny fiangonana hivavaka isika tompo manoloana eto reto havana ireto zay namoy ny ray tapo namoy ny ray fantatrao ny amafy ny fahafatesana sy ny vesatry ny fisarahana fa na ianao aza dia nitomanina ny lona ny Lazarosy sakaizanao zay maty ianao aza dia nikaikaiky nanoloana ny fahafatesanao ka nangataka tamin'ny ray ho isorony zany kanefa dia nekenao satria ny planina ny ray lehibe ary tanteraka tao aminao zany Jesosy ndreto ary zay mitondra ao aminao izao fianakaviana izao sy ny fianakaviana rehetra na ny ety an-toerana zany na ny tany-drazana tompo vangio iteneno ampaherezo ary ataovy mahay mitraka mijery anao lay fanandresy nitsangana tamin'ny maty mipetraka kavanan'ny ray ianao lay tompony finoana sady mpanefa azy mangataka aminao zay mba hanomana kosa ho an'izy reto ho setrin'izao fahoriana izao fitahiana mahatritrika fifaliana ary enganeky zany ny ampimbonanao anaindray amin'ny fotoana ho avy dia petraka aminao ny fahatsiarovana ny maty tompo mba azahoanay mijery anao kosa kako zany fahatsiarovana zany tsy ampitolefika fa ampahery kosa sy anamafy ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ty anaty dia ninonina ilain'ireo tompo meo azy malalaka izany fa loha ranony soa rehetra ianao sady mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay naingatahana na heritreretina araka ny hery izay miasa tao anatinay dia anao nidera ny azy zany voninahitra aoka ho azy reto feno kosa tompo ny fampiononana ny fitahim-panahy ary ny fampaherezana avy aminao lay mahefa ny zavatra rehetra dia derainay ianao ray zanaka ary fanahy masina amen dia misolo tena ny fiangonana manontolo zahay teo ny fanehoana ny fiaraha-miory fa mampahery indrindra sy mampiononareo arengany Andriamanitra ny fahasoavana ahatanteraka anareo ny teny fikasana rehetra ny promesy rehetra ary izy ane mbola hitantana ny dianareo ndray arovany amin'ny ratsy rehetra ary araka ny vavaka teo dia enganeka ny fahasoavana sy ny fifaliana indray no iarahantsika tahaka izao ary ifampizarantsika tely tahaka izao matoky le nampiray amin'i Jesosy Kristy
izany atanteraka zany amintsika rehetra. Dia ankoatr'izany moa dia misy fiam-pihavanana izay tanterahana mandrakariva satria lova tsara nomeny ny zokontsika, nomeny ny razana ho antsika izany. Dia anjara fandraisana anjara amin'ny finosana ho an'ny maro indrindra fa tohana koa an'ny velona. Dia misy kitapo anankiroa misy ny anarana viana ametrahantsika izay fontsika na izay voarampitsika ho fanohanana azy ireo amin'izao entamavesatra izao. Dia ny teninay rehetra aza misosoka alahelo ny tompoko. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny voalohan-teninay fianakaviana rotonta dia fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra izay no ny nanomezany anay ny malalanay nandritra an'izay taona maro izay. Misaotra an'Andriamanitra izay no nanomezany antsika, an Jesosy Kristy, izay nandresy ny fahafatesana, nanokatra ny varavaran'ny fanantenana, tompon'ny fiainana mandrakizay. Ary misaotra an'Andriamanitra izay no ny nanomezany anareo fiangonana. Ny vavaka izay nasandratrareo dia nanome hery anay, ny atrehanay ny fahoriana, nampitraka anay tao anatin'ny andro sarotra ary fanelo ny lalanay tao anatin'ny aizina. Mahatsiaro izay ankehitriny fa tsy irery manana fahoriana. Isika izao tokoa araka ny voalazan'ny mpitandrina teo no atao hoe tanaka fikavanana sy havanana ka izay didia maharary satria vatana iray ihany no mampiray antsika dia Jesosy Kristy. Misaotra noho ny fitiavana naseonareo fa nomenareo ny teny fampiononana sy fampanantenana tena feno izay avy amin'Andriamanitra. Ary izany teny izany ihany no indra aminay amezan'izao fotoana izao, izay manao hoe ao amin'ny Tesaloniana 1:5, mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ireo. Ho Andriamanitra rerianany ny voninahitra. Dia aza misosoka alahelo ny tompoko. Mahazo mipetraka tsika, mahazo mipetraka koa nareo. Ampatsiarovina zany fa misy iorina mipetraka kitapo ry zany satria moa hatramin'ny nisian'ny Covid dia tsy mifandretana sy mifanatony tsika ka dia enina mipetraka tsika ny fiam-pihavanana araka izay fanaontsika. Dia mamarana izao fotoam-pivavahana izao sika riavana marina fa misy vokatra valopy zany no man'ny sampana fifohazana azontsika manohana ny asan'izy ireo ka dia raisika koa zany ary asitsika zay fotsika. Manao ny hira izay efa voatondro isika 2:300 ny andininy voalohany mialoha ny 4 sy ny tsodrano ary ny andininy 5 aoriana ny 4 sy ny tsodrano. Iara-mitsangana isika.
koa sainatsika rehetra hijanona amin'izany asa sy fampahirezano zany. Izay tsy afaka mijanona kosa dia angatahanatsika mba hivoaka milamina tsara azahoana manidiny varavariny ery azahoan'ny asa sy fampahirezana manomboka avy hatrany mba tsy hitarazoka ny fotoana. Dia misaotra antsika manaja, manaiky sy manaja izany lamina izany. Fa ny Andriamanitsika Andriamanitry ny filaminana fa tsy Andriamanitry ny fikotranana. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra, ka mivavaha amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandro ny famindrampony Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy hanantsina nolon'ny voninahitra ravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana sy ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Ary ho aminareo kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manontony tompo. Isika izay hanatrika ny asa sy fampahirezana zany dia mba hipetraka angatana mba hiakatra androso aty aloha azafady. Angatahana mba androso aty aloha tsika. Mandroso aty aloha tompoko azafady. Tsika izay tsy hanatrika zany dia mba any ivelany any tsika amin'ny fampiarahaba fa aloha manomboka ny fotoana.